La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Taona vitsy izay no noresahana fatratra ny atao hoe tamberinandraikitra adidin'ny tondra. Tsy hita mivaingana amin'ny fiainana andavanandro anefa izany, manilika ny fanatanterahana izany amin'ny hafa no ataon'ny filoham-pirenena izay tompon'andraikitra voalohany tokony hanao izany matetika. Ny andindin'izay no arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boazarazana Tsoa. 20 mianadahy no tolorana mari-pahaizana tamin'ny fampiofanana mamaky teny sy manoratra nandritra ny fitsangatsanganana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga androany tao amin'ny komina nandihizana Karion. Ankoatr'izay dia maro ihany koa ireo ankizy tao amin'ity komina ity no natao didipotra Vaovao be nataon'ny antoko. Famarinana olona miafara amin'ny fanandevozana na traite des personnes. Faly miarabantsika rehetra indray tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany, taona vitsy izay no niresahana fatratra ny atao hoe tamberinandraikitra adidin'ny mpitondra. Tsy hita mivaingana amin'ny fiainana andavanandro anefa izany, manilika ny fanatanterahana izany amin'ny hafa no ataon'ny filoham-pirenena izay tompon'andraikitra voalohany tokony hanao izany matetika. Ny andindin'izay no arahinao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boazarazana Tsoa. Comptabilité amin'ny teny anglisy, redevabilité amin'ny teny frantsay, ary tamberinandraikitra amin'ny teny malagasy. Samy manana ny fomba famaritany azy ny rehetra, saingy ny itovizany teny mpitondra, indrindra ireo olona ny sedra fifidianana, dia manana didy manao tatra amin'ny vahoaka mpifidy ny asany, na ankehitriny na ho avy. Eo ihany koa ny fampandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fomba fitantanana, amin'ny fampafantarana ny etaetany sy ny fanazavana azy ny trangan'ny zavatra miseho eto amin'ny tany sy ny firenena. Tanjona voalohany amin'izany ny isian'ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny mpifidy. Zava-poana avokoa izay ataon'ny mpitondra na izay ataon'ny vahoaka raha tsy misy io fampitokisana io. Ny mpitondra manomboka avy any faratampony ka hatrany ambany no manana didy amin'ny fanatanterahana izany tamberinandraikitra izany. Ny filoham-pirenena no fitaratra amin'ny fanatanterahana izany. Tsy mendrika azy araka izany ny faniliana andraikitra amin'ny fanaovana izany ataon'ireo mpiasam-panjakana izay mibahana sahabo ny 20 isanjato ny volam-panjakana. Araka ny fomba fiteny, rehefa loha ny trondro dia manomboka avy any andohany, rehefa tsara ny lohany mandeha ho azy ny vatany sy ny rambony. Ny olom-boafidy manomboka amin'ny filoham-pirenena no tokony hanatanteraka izany, indrindra fa ny fampiasana ny volam-bahoaka. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny fitrosana amin'ny anaran'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Natao inona ny vola? Inona no antony trosana? Misy paikady ve amirenana ireny trosa ireny sa trosaina fotsiny dia izay ataon'ny mpandimby eo? Ohatrinona ny vola lany amin'ny fandehanana na fitsangatsanganana ny velany? Fanontaniana izay sarotra azahoam-baliny raha tsy mipetraka ara-dalàna ny fanoherana eny anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona. Tahaka izany ihany koa ireo solombavam-bahoaka. Adidin'izy ireo no manao tamberinandraikitra amin'ny vahoaka malagasy eo am-panatanterahana ny asany, dia ny mifidy ny lalàna sy manara-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka sy mpanao lalàna. Aiza nefa izany rehetra izany? Toa variana mitaky ny fampiasana malalaka ny CLD mitentina 200 tapitrisa ariary sy fiara tsy mataho-dalana fotsiny. Manginy fotsiny ny fanarahan-teny sy ny fanaraham-baiko ny fahefana mpanatanteraka. Mivoatraingana ny fiainana ankehitriny indrindra amin'izao fanatontolony izao. Araka izany tokony hialana ny fomba fisainana hoe ny mpitondra dia ray aman-dreny. Ka ny ray aman-dreny dia tsy manana didy hanao tatra amin'izany ny momba ny vola miditra, ny trosa sy ny fampiasana izany amin'ny fiainana andavanandro sy ho avy. Ny fisiany fifampiresahana, fianoana, fifanajana sy fahaizana miady hevitra no antoky ny fampandrosoana maharitra ny firenena sy antoky ny filaminana eo anivon'ny fiarahamonina. 20 mianadahy no nitolorana mari-pahaizana tamin'ny fampiofanana mamaky teny sy manoratra nandritra ny fitsangatsanganana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga androany tao amin'ny komina nandihizana Karion. Ankoatr'izay dia maro ihany koa ireo ankizy natao didipotra Vaovao be tamin'ity komina ity. Ary ny fanadidina. Lavitra mpitsabo, io no olana setra ny ponina lavitra ny renivohitra. Vitsy ireo mpitsabo no miparitaka ivelan'ny renivohitra.
Antony nanaovana ny didipotra faobe nataon'ny tanora malagasy miara-miainga. Ray aman-dreny maro tamin'ireo fokontany manodidina ny commune Nandizana Karion no tonga nitondra ireo zanany. No ny fahitana ny olona sedrain'ny vahoaka ety fotony no nanaovana ity hetsika didipotra faobe ity raha ny fanazavany ny teo anivon'ny antoko. Fanalana fahasahiranana kosa izany, hoy kosa ireo ray aman-dreny. Ilaina zany le izy ary mahavonjy ny olona sahirakirana dia mety adiny lamina sady tsara mendrika. Sarotra ihany tsy maintsy olana satria mbola hitady rain-jaza gasy sady zay mety tsy etatera mo lavidavitra kely ihany. Zay ny olana. Fa misy an'izao moa dia fa mbo milamina fa dia misaotra anareo to. Le izy zany mbola nisy aretina heriny dia zay vato misakana tsy nahavitana ihany azy. Kanefa zao le olana ndresy lahatra na hoe tsy manina tsisy efa eny aminazy dia tapa-kevitra fa natao androany. Sady amin'izay koa fanararotana amin'ity asa fanasavana faobe ity. Amiko aloha zany dia mahafinaritra sady tsara. Nanahoana ny atreha alana azy to? Tsara. Nanahoana narary sa tsy narary sa? Tsy narary. Fahitana le hetsika ataon'ny malagasy miara-miainga aloha dia mahafinaritra satria mahafampasarana ny vahoaka le izy. Satria raha vidiana zao ny atao hoe didipotra faobe, didipotra à l'américaine ohatran'izao dia lafolafo vidy ihany. Dia isaorana ny malagasy miara-miainga nanatanteraka an'le izy eto amin'ny commune Nandizana. Dia nirariana mba hitohy, mba hisisa taona. Zay firarianay. Dia isaorana be dia be tomponareo nanatanteraka ny asa. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fizarana ny mari-pahaizana tamin'ireo 20 mianadahy nianatra tamin'ny famakiana teny sy manoratra. Nandritra ny fitsangatsanganana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga taty amin'ny commune Nandizana Karion. Saripady ary tokony omena lanja goavana ny fanabeazana ho kosa ny fanazavan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Zava-dehibe io fanabeazana io ary isan'ny ataoko hoe adevitra matetika miverina ary matematesantsika ny hoe rehefa tsy misy fanabeazana manampy ny samy malagasy ho tafita dia sarotra ny jery firenena loso rehefa avy eo. Ny hoe ny resaka fanabeazana tena saripady. Isan'ny namafisy nandritra ny lahateny ihany koa fa ny fampandrosoana ny firenena dia tokony andraisan'ny rehetra anjara fa tsy fitantanany olombitsy. Tokony konokononina ho an'olombitsy zany fa ho antsika rehetrarehetra dia manana zoa, manana andraikitra andray anjara amin'ny fampandehanana ny firenena ary tokony ho manana amin'izany daholo. Fa matetika atao amintsika mantsy dia rehefa misy fivoriana dia konokononina foana koa dia hoe ireo ihany. Dia tsy gagitsika 20 taona tioariana mbola le olona nitondra taloha ihany no mifamadibadika eo ihany, teo ihany no miverina dia mifamadibadika eo isan'andro isan'andro tsy mampandroso firenena koa zany. Fa tokony manana sehatra afaka mandray anjara amin'ny fampandehanana firenena daholo ny olona rehetrarehetra izay vonona nanao an'izany. Ary ny raharaham-pirenena tsy tokony konokonon'ny olombitsy satria ny fanapahan-kevitra raisineo mahakasika antsika tsirairay avy ihany koa. Ankoatr'izay dia io fanamafisana ny lanjan'ny fanabeazana dia misy ny fiarah-miasa amin'ireo herivelona sy ny commune Nandizana Karion ary ny tanora malagasy miara-miainga amin'ny fananganana ny lycée Vaovao. Efa misy kosa ny fanamboarana ny asa. Tombontsoa any Madagasikara ny fiarah-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena lehibe tahaka ny Chine. Raha ny fanazavan'ireo mpahay-toekarena nanaovana fanadihadiana raha ny fomba fitantanana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa tiantoka ny fiarah-miasa amin'ny Chine. Hatreto aloha nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa hitohy izay fiarah-miasa izay ary amafy amin'ny alalan'ny famoronana orinasa. Ary ny fanadihadiana entin'ny Michela Ranartsona. Tetika asa famoronana orinasa entina hampiroborobo ny fiarah-miasan'ny Madagasikara sy Chine iray amin'ireo teboka voaresaka namoana fampitam-baovao tamin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Iray amin'ireo firenena manan-karena ao anatin'ny FMI Fonds Monétaire International Chine. Tombontsoan'ny Madagasikara ny fiarah-miasan'ny Madagasikara amin'ny Chine. Miankina betsaka amin'ny fomba fitantanana ihany anefa izany raha ny fanazavan'ny mpahay-toekarena iray nanaovanay fanadihadiana. Hitondra tombontsoa Madagasikara averiko tsara le teniko hoe eny ny valiny raha firenena tandalantsika sy firenena tsara tatantsika. Fa tsika ne tsy tandalana ankehitriny ary tsy tsara tatana
dia eo mampieritreritra hoe ny fiarahana amin'ny gouvernementa sinoa tena mitombona ka raha fanjakana mpamakitrano dia vao maika zany ahantra atsika malagasy ary lasa kolonia anaty firenena vaovao zay ne zany le tsy maintsy tandremana Arak'izany miankina betsaka amin'ny fomba fitantanan'ny fanjakana no ampalavrary izay fiara-miasa izay. Hatreto aloha mbola fanjakana tsy tsara nitantana no misy eto Madagasikara raha ny fanazavana trany. Ilaina fahamalinana arak'izany izay fiara-miasa izay ary tokony ho fantatry ny vahoaka ny takalo ny firoborobony izay fiara-miasa izay. Ny hoe fiantraikany amin'ny lafiny ekonomia dia ny hoe fahazahoana asa, ny fitombony arkarena ary ny fidiran'ny vola zany any amin'ny kapam-bolam-panjakana karazana hetra maro isan-karazana. Ny ankoatr'izay dia miankina amin'ny politika mpampandrosoana izay apetraka koa ny amin'ny hoe ahoana no ahafahana zany mitsinjara araka ny tokony misy ny arena izay voaforona ao anatin'ny rehetrarehetra ireny. Fa ny hirariana indrindra hirarian'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara dia ny hoe ahoana no ahafahana tena mametraka zany hoe fitsipy-dalao hiraisan'ny rehetra eo amin'ny sehatry ny fandrarana mba ahafahan'ny tsirairay zany mahazo sitraka sy tombotsoa amin'izay fandrarana ataony zany. Hatreto iaraha mahita ny forosin'izay fiara-miasa ny Chine sy Madagasikara izay andrasan'ny mpanara-baovao ny mangarahara rehetra mikasika izany. Inona ny fifanarahan'ny mpitondra amin'ny mpitondra sinoa, iza no hisitraka izany. Fa tsy asiany mpitondra resaka intsony ny tetika atoandro nampanaovana ny mpikambana atao anatin'ny gouvernemanta efa ho folo volana izao. Tsy manana tetika intsony ve izao ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta, ny antony anaovana izany sy nampanginana izy ity arao ny fanadihadiana entiny Andry Rarsan. Raha tsy ahivy ny ity tetika atoandro ity dia fomba fiasa nanirena ny mpikambana atao anatin'ny gouvernemanta hamolavola asa fampandrosoana izay tsy maintsy tanterahiny ao anatin'ny atoandro. Nataon'ireo minisitra fifaninana tokoa izany ka ny pitapitahana sy ny reharehana izay kely na be vita ho hitan'ny filoham-pirenena. Ity tetika atoandro ity tokoa no nandrefesana ny zava-bitany minisitra tsirairay. Ankehitriny tsy asiany mpitondra resaka intsony io fomba fiasa io. Efa ho folo volana izao tsy nisy intsony ny fandrefesana ny asa vitan'ny minisitra. Mandeha ho azy tsy mizoviana sy tanjona ny tratrarina intsony ny asany amin'ny ministera tsirairay ihany, hany ka manjaka ny kolikoly izay tsy takona hafenina intsony. Hatramin'izao tsy mandeha amin'izay loniny sy tsy misy resaka intsony ilay PND na ny Programme National de Développement izay tsy nitondra na inona tamin'ny asa fampandrosoana fa nijanona antsoratra ihany. Tsy misy fiatraikany amin'ny vahoaka aloha hatreto ilay tetika atoandro na ilay PND fa hantrana lalina no iainany ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Manjaka ny tsy fandriampahalemana na an-tanàn-dehibe na ambanivolo. Gouvernement de combat na gouvernemanta vonina iady amin'ny fahantrana ny tarigetra no entin'ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta raha vao nitendrena ny tenany. Saingy hatreto ny mifanohitra amin'izay no tsapany maro. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray mila fanarenana goavana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana amin'ny vahiny. Teo anivon'ny fandarana Kitsipo Maly tsy ampy amendrika ny olona iray ny fandratoana fianarana ka ilana ny fanamafisana ny fanabeazana isan'ny lesoka tokony arenina ihany koa ny fandaharam-pianarana sy ny fanofanana ireo mpampianatra. Fanadihadiany Fezora Faly. Noresana tao amin'ny fandarana Kitsipo izy mateo ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara izay nahitana fiemorana tao anatin'ny taona maromaro. Isan'ny nahabeady hevitra tao anatin'ny tambazotra tserasera samihafa ny aratsy ny vokam-panadinana na BEPC efatra faingo roa amin'ny fitopolo isan-jato tany Benenitra, mpianatra 5 amin'ny 400 no afaka. Mila fanarenana tanteraka sy amin'ny lafina rehetra ny sehatra ny fanabeazana eto amin'ny firenena raha nambarany lantoratsida mpandinika fiarahamonina. Lany andro ihany koa ny fandaharam-pianarana harana amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavan'ny talen'ny famolavolana ny fandaharam-pianarana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy mampalahelo ihany satria jerena le olona amin'ny ankapobeny izay nandalo fanabeazana dia tena tsy olom-pirenena mendrika. Jerena le atsotsika hoe lafiny hafa taky ny asa sahirana be ary miaiky an'izay daholo na ny gouvernemanta na ny firaisamonim-pirenena tsy mety mahita asa ny sasany sy ny sisa fanontaniana be dia be ary zany no mipetraka ao anatin'le izy hoe manahoana marina ny tolotra sy ny dia tena manahirana rehefa mieritrehitra hoe lasa ilay fanadinana ny zava-dehibe
ary lasa le fanadinana no hitsarana ny atsotsika hoe fahombiazan'ny fampianarana fa ny fampianarana ny tena marina tsy tsaraina amin'ny fanadinana ihany fa tsaraina amin'ilay fetraikany izy any amin'ny fiainana akapobean'ny olombelona. Iarana manaiky aloha izay satria raha ny fandaram-pianarana no resana eto izao dia tany amin'ny 10 taona mahery mihitsy ny 1996 tanoana no natao ny fandaram-pianarana io ampiasantsika amin'izao fotoana izao io. Dia mazava ho azy zany fa misy lesika tokony ho arenina vokatra an'izay le hoe efa fandaram-pianarana mety efa lany andro ihany. Dia izay no mahatonga ny amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ilay tetiandro mpivoarana ho an'ny fanabeazana dia hoe andao hatsarana le fanabeazana. Raha ny fanazavana trany amin'ny taona 2024 no vinavinaina ho tafapetraka eto Madagasikara ny fanovana ny calendrier scolaire izay hanomboka amin'ny volana martsa ary ny fotoana fandalovan'andrividoza kosa no fialan-tsasatra lehibe. Eo ihany koa ny fantarana ny ambaratonga fototra ho 7 taona ahazoana ny mari-pahaizana mitovy lenta amin'ny BEPC amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, teboka nisongadina tao anatin'ny fandaharana an-kitsipo ihany koa ny mahakasika ny mpampianatra firamina izay tsy voatery hanana ny fahaiza-manao hampita ny fahalalana amin'ireo mpianatra ka isan'ny miteraka vokatra ratsy amin'ny fanabeazana sy ny vokam-panadinana. Manana didy amin'ny fanatsarana sy fampiakarana ny lenta ny fanabeazana eto amin'ny firenena ampisehatra rehetra miaingany amin'ny fiarahamonina, ny ray aman-dreny, ny mpanabe fa indrindra ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny governemanta. Azadinona ary ny famerenana ny fandaharana an-kitsipo isaky ny talata amin'ny 2 tolakandro. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny tombo ny tany zaza tsy ampy taona hiara-ny fanararaotana sy herisetra ara-batana na ara-tsaina any amin'ny faritra atsimo araka ny tatry ny UNICEF. Ankizy 10 taona no miakatra no manomboka hiaran'izay herisetra izay. Misy ireo asan'ny iray aman-dreny miasa avy hatrany, misy ihany koa ireo alefa manambady aroany ny fanadihadiana. Tsy voahaja ny izony ankizy indrindra any amin'ny faritra atsimo. Tsy mitsaha-mitombo ny tany fampiasana zaza tsy ampy taona sy ny fanararaotana na herisetra mahazo azy ireo. Miseho amin'ny endrika samihafa araka ny tatra navoaka ny UNICEF. Ity tovovavy ity ohatra monina eto amin'ny distrika Ambosary. Mbola latsaky ny 20 taona izy no nanambady sy niteraka. Efa mahazatra tsy mahataitra ny olona amin'iny faritriny ny fanambadiana loloatra tahaka izao sy ny fampiasana ankizy tsy ampy taona na voararany lalàna azy. T3 ndre amin'izao miala fa tsy nahatoko iray aman-dreny. Tamin'ity anao mbo niana sa fa sy niana sasa. Miasa fa tsy mahatoko sasa iray aman-dreny tela miasa tegna tafanaro. Ino gn'asa indray? Itonga bagay miasa balahazo. Ny tsy fampiny antomanany iray aman-dreny no isan'ny mahatonga izany eo ihany koa ny olana teraky ny haitany. Et avec la sécheresse, l'insécurité alimentaire, en tout cas tout ce problème d'urgence. Ny haitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo izany hoe ireo olana goavana hitanay mianjada ny mponina any amin'ny faritra atsimo, ireo rehetra ireo no anisany nahatonga ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina, ny fanararaotana ny ankizy tsy ampy taona, ny azo vahana any amin'ny faritriny. Araka ny nambaratoa fa ireo fomba nahazatra ny fiarahamonina izay maneho tsy fanajana ny zon'ny ankizy no lasa nitoetra nampiarany ray sy reny mpianakaviana hanoherana ireo olana misy any antoerana ireo. Isan'ny ataon'ny olona ny ohatra ny mampanambady ny zanany, mampirisika ny zaza hivarotena na ihany koa ny fandefasiny ireo ankizy asa sy ny maro hafa. Miainga ny fotony ny vahaolana ahafahana mampiena ny tany ankizy tratry ny herisetra. Isan'izany ny fanamorana ny fampidirana ankizy an-tsekoly. Et l'alphabétisation et les sessions de sensibilisation à life skills. Fampianarana mamaky teny sy manoratra sy ny fanentanana eny fotony ny fomba iray ahafahana manara-maso ny mponina any. Tsy misy fetrany ireo fa ezahana ny mandresy lahatra ny isan-tokantrano andefa ny zanany an-tsekoly hianatra mamaky teny sy hanoratra. Amin'ny alalan'io paikady io no ahafahana manaraka ny fianakaviana tsirairay hijerena raha toa ka tonga mianatra ny zanak'izy ireo, ahoana ny faharetany eo amin'ny fianarana sy ny sisa, fa ihany koa misy ireo olona manao asa sosialy napetraka tany amin'ny faritra atsimo manantona sy manara-maso ireo fianakaviana marefo sy hiarana izay olana izay indrindra.
paikady maro no napetraka UNICEF fa entina hiadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy latsaky ny 12 taona iarahana amin'ny mpamatsy vola. Ratsy ivina araka ny antotanisan'ny taona 2014 navoaka ny bureau iraisampirenena momba ny asa na ny BIT mahery ny roa tapitrisa ireo zaza tsy ampy taona amin'ny karama eto Madagasikara. Miasa eo amin'ny sehatry ny toe-karena ny 20 isanjaton'izy ireo, miasa eo amin'ny tontolo ambanivohitra kosa ny 30 isanjato. Famelohan'ny anarahanao ny toy ny fampalalam-baovao dia ireto misy tokavaritra. Parabole andray zao ny tena mila engagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimai-pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Shell Super Extra. Ndo porfona ny zava-bitany solika natao hiaro ny moteranao ary afitanao kilometatra lavitra be kokoa. Enao no nandrana an'izany mivantana mandritra ny Shell Extra Challenge lay fifaninanana amin'ny tsitosolika. Ampiasao ny fahaizanao mitondra fiara andrefesana ny fitsitsina vitanao miaraka amin'ny Shell Super Extra. Fa mety enao no andrombaka lay fiara sy solika mandritra ny herintaona. Shell Extra Challenge eto Antananarivo ny 20 7 Jolay. Play, watch, dream. Les vrais cadeaux sont en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Shell Extra Challenge eto Antananarivo ny 7 Jolay. Toy izao ny fandaharam-potoana ho an'Antananarivo. Alatsinainy 4 Jolay antsapaka eo amin'ny station Shell Anosy. Talata 10 alarobia 4 Jolay fiofanana. Alakamisy 7 zoma 7 Jolay lalao fifanitsanana. Sabotsy 7 Jolay lalao manasadalana. Alahady 3 Jolay lalao famaranana. Ny lalao rehetra dia atao eny amin'ny station Shell Yavoloha. Tafaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika famarinana olona miafara amin'ny fanandevozana na traite des personnes miseho amin'ny endrika maro saingy mbola olana mipetraka maneran-tany isan'izany eto Madagasikara. Ny fahafantarana ny fomba fisehoan'izany ary ny fanamaritana ny hoe traite des personnes no hitantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity arahoary. Traite des personnes na famarinana ny olona tsy ara-drarina ary mety afara amin'ny fanandevozana. Tranga iray hita maneran-tany ary voakasika izany ihany koa i Madagasikara. Sehatra maromaro no ahitana izany saingy mamaritra ny 5 isanjaton'ny tranga. Raha ny antotanisana avoaka ny fiarahamonim-pirenena misehatra manokana amin'izany dia ireo mpiasa trano miasa ny ivelany. Resaka traite des personnes na hoe famarinana olona tsara-drarina arahana fanandevozana moa dia misy maneran-tany Madagasikara nefa ny ao anatin'izay. Madagasikara sy ny tanay aloha dia ireo olona mpiasa mankany ivelany mpiasa trano mankany ivelany dia tratra ny famarinana any izy tsy any ivelany ihany nefa fa eto an-toerana koa dia misy maro ireo trangana famarinana olona na traite des personnes ohatra hoe fanalotana ankizy ara-donfo arahana tombontsy manokana ny resaka hoe travail forcé na asan'ny telofozana. Araka izany maro karazana ny trangana traite de personnes ary mety ahitana izany avokoa ny sehatra rehetra na any an-tokantrano na any am-pianarana fa indrindra any amin'ny toeram-piasana. Olana iray amin'ny famahana ny olana terak'izay famarinana tsy ara-drarina izay ny tsy fahafantarana fa efa traite de personnes no mitranga amin'ny sehatra iray.
Ny sakana aloha zany dia mahazomahazo ihany satria sarotra aloha ny ahafantarana hoe olona ny trait des personnes na ny hoe fahamarinana olona tsaratsara zany dia tena anisan'ny sarotra ny mahafantatra hoe ty ka ana trait des personnes eo aloha ilay olana dia ao anatin'izay koa ny action na hoe ny tetikasa mbola vitsivitsy ihany ny olona manao an'ilay izy ka izay no mampatonga anao ihany hoe mampirisika manampy eo zany zay aty ambadika manampy amin'ny fanjakana sy ny vondron'ny société civile amin'izay. Mila fanampiana betsaka amin'ny fiarahamonina ny olona ny arana famarinana tsy ara-drariny indrindra amin'ny famerenana azy eo amin'ny fiarahamonina indray. Raha ny fanazavana azo efa misy ny tantsorika avy amin'ny ministera saingy mbola lavitra ny ezaka miaingany amin'ny fahafantarany tsirairay fa trangana famarinana ny olona tsy ara-drariny no fototra. Fatafiditra ho faritra mena, tranga fanairana na situation d'alerte ny faritra Androy amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny tsy fanjarian-tsakafo. Ny tsy fampiny rano no nahatonga ny aretina tsy mety foana. Mahatratra 1.7 isanjato ny tahan'ny olona tratra ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana raha ny antotanisa azo. Aroro ny fanadihadiana. 1.7 isanjato ny mponina any Androy no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny antotanisa azo avy amin'ny tompona andraikitra misahana ny fahasalamana ao Ambovombe. Sokajiana ho faritra mena na situation d'alerte ny faritra iny ankehitriny no iota izay mbola mahery ny 10 isanjato io. Olana goavana miteraka ny fitombony tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana ny tsy fisiany rano. Kilometatra maro avokoa ny mponina, raim-pianakaviana, zaza mahambehivavy no maka rano ampiasaina. Manambovona Tsyomby. Isaky ninona rano mandeha maka rano any? Mandeha hariva zany reo le hariva ka vao miavy. Any Tsyomby moa? Any Tsyomby no mangalaky rano manambovo. Dia rano izahay minday jirigany raha kenda igny ambao te haloha ale maranka zahay mandeha iny nareo mandeha loloha zegny loloha le bidon raiky anareo tsy mividy rano sa fa mandeha maka rano any sy managna drala zahay viliagna azy. Olana teraky ny tsy fisiany rano ny tsy fampiny vokatra, sakafo tsy ara-pahasalamana avokoa no hoan'ny renim-pianakaviana, vokany, tsy ampy sakafo ary tsy ampy nono ho an'ny zaza. Fanampiany sakafo anahy dia tsisy balahazo, tsako, tsisy rahamana. Na mena ampitiamana satria tsisy vola avily. Ankoatra ny nono zao dia inona sakafo menao an'io zanakao io? Nono. Balahazo. Tsako. Araka ny antotanisa navoaka ny UNICEF nanomboka ny fiandohany taona 17 taorian'ny fanantontsany UNICEF tetika samaro tany amin'ny faritra sy ny fandraisana antanana ny ankizy mahery ny 507 ny ankizy tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika no voatsabo. Efa herinandro teo zay tsy nisy ankizy niditra tato amin'ny kreni dia ny hoe miatsara zany amin'ny ankapobeny dia azo atao hoe miatsara ny resaka tsy fanjarian-tsakafo aty Androy amin'ny ankapobeny fa ny tena betsaka ato zany dia ny zaza eo amin'ny 420 volana ka hatramin'ny 520 volana ireny no tena miditra ato. Dia misy ihany koa zany ny zaza voateraka hatramin'ny 1 bolana. Fa ny zava-misy aloha matetika misy le teo ihany mbola miverina, mbola tratran'le trangana aretina satria rehefa voatsabo le tsy fanjarian-tsakafo na amin'ny krenama na amin'ny krenasy na amin'ny krenia dia ny any an-trano anefa tsy ampy. Dia lasa miverina indray mandeha koa ilay tsy fanjarian-tsakafo indray mandeha le zaza. Mandidina ny 3 ka hatramin'ny 4 isanjato ny taham-pahafatesana any amin'ny faritra atsimo noho ny tsy fanjarian-tsakafo izay nanomboka ny fiandohan'ny taona. Maharitra 2 volana kosa raha tsy ahivona ny fitsapony izany. Fahazona tombony 100 isanjato ny fivarotana friperie rehefa tena mandeha ny tsena. Miamahazo vahana noho izany ny fanaovana ity asity ahitana mpivarotra azy avokoa ny sisin-dalana rehetra. Aroro ny fanadihadiana entiny ondy Ranefson. Eny amin'ny sisin-dalana eto Andrenivohitra vao mangeran-dratsy ka mandra-parivany andro saika ahitana mpivarotra friperie avokoa. Ny fahazona tombotsoa 100 isanjato no mahasarika ny olona hanao io asa io. Ny loha entana izay alaina amin'ny 2 alina ariary ohatra
amidin'izy ireo 4 alina ariary. Mahavelona tsara ny varotra friperie toy izao raha ny nambarany ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Mahavelona amin'ny fripy mahavelona sady azahoana vola mihitsy. Raha hoe samy miasa boaty hivarotra aloha mivarotra fripy manam-bola mahazo vola. Tsy dia manahirana firy. Mony bala reve eo amin'ny 750 eo 500 millions mombany izany. Eny mahavela ihany izy aloha fa rehefa mba mihinana kely nge dia izay tsy dia hitady mipetsaka koa moa ianao fa izay men'Andriamanitra ihany koa no tsy maintsy ho atao. Mahavelona ka mba mahazo kely fa kely mba ohatra ray alina 3 alina dia mahazo. Efa tafiditra hatrany anaty tambazotra tserasera ihany koa ny fivarotana azy amin'izao fotoana. Ny fahatezan'ny entana raha oharina amin'ny vita sinoa no tena mahasarika ny olona anjifa azy. Manaraka ny toetrandro ihany koa ireo mpivarotra izay vao mifantona ny entana amidiny ialana amin'ny fantiantoka. Hanomezana ihany koa fahafapo ireo mpanjifa. Hita eny avokoa ny fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Mora ny vidiny, 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary efa azona akanjo iray na 2 eny amin'ny tsenan'ny friperie. Fa eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina kosa indray ny fiangonana protestanta katedraly Peniela indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Fiangonana isan'ireo 170 tafo tamin'ny fanisana teo aloha amin'ireo fiangonana eto an-drenivohitra. Fiangonana protestanta izay mikambana amin'ny FFKM, mitovitovy fombafomba mpivavahana amin'ny FJKM, saingy tsy izy. Arao ny fanadihadiana entin'ny Fezora Rafaly. Eto Besarety amoron-dalana saingy tsy tsikaritra ny maro no misy ny fiangonana katedraly Peniela izay efa niorina 45 taona lasa. Fiangonana kely no ny Andohany ary olona 5 no nivavaka tao tany am-piandohana raha ny fanazavana. Ary tamin'ny fotoanandro izay natongavana teto dia fiangonana kely mbola azo lazaina tafo-bariky izy tamin'izany fotoana izany ary nambara teto ny hoe olona 5 ny olona nivavaka teto. Tsarovako tsara mihitsy ny zavatra mipetraka tableau mipetraka teo vola 700 ariary ny rakitra ary ny voka-dehibe 900 ariary. Tamin'ny fanisana fiangonana tany aloha iray amin'ireo fiangonana 170 tafo nisy teto an-drenivohitra ity fiangonana protestanta Peniela Malala ity. Protestanta izay miavaka amin'ny FLM, FPVM, METM sy ny FJKM. Manana ny liturjiany manokana izy ireo saingy manahaka ny fombafomba ny FJKM amin'ny ankapobeny na tsy izy aza. Isan'izany ny fetin'ny taranaka. Io andro io no ambotsionana iarahana izay rehetra teraka ara-panahy mba hifanatry tava hiaraka amin'ny faly ary hiaraka koa araka ny tenin'Andriamanitra hoe anefa mivadika eo amin'ny Jehovah. Mbola mitandrina eto amin'ity fiangonana ity hatramin'izao ny mpitandrina nitondra ny fifohazam-panahy teto ary tsy mbola nisolo, tsy tahaka ny any amin'ireo fiangonana protestanta hafa. Ny fitombon'ireo mpivavaka izay mahatratra 5,000 amin'izao fotoana izao no nanitarana ny fiangonana ka lasa katedraly ankehitriny. Fepetra maro ihany koa no mahatonga ny fiangonana ho lasa katedraly izay fanapahan-kevitra ny ministeran'ny atitany. Isan'izany ny tantara sy ny fotoana nisiny. Faratoka ny fandarana lalino arainao isaky ny alahady amin'ny 7 ariva rapitsokosa indray fanadihadiana eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara sy ny saran'izany ary ny fipaikana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy no tanterina aminao. Manasanao sady anaraka n'izay fandaran'izay rapitso amin'ny 7 ariva. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray fandresena faefatra no azon'ilay Britanika Chris Froome amin'ny fifaninanana hazakazaka en bisikileta mihodina amin'ny Frantsa izay nifarana tamin'ny alahady lasa teo. Ady maro no natreny eo vao tonga amin'izao toeran'izao i Chris Froome toy ny ady tamin'ny aretina Bilarzio sy ny ampangana azy ho nanao dopage tamin'ny Tondas. Arao ny fanadihadiana entin'ny Andry Arson eo amin'ny sarin'ny France 24. Tamin'ny fahafito amby 10 taonany, raha nijery tamin'ny fitalavitra ny fiodinana bisikileta any Frantsa no nitsiry tao amin'ny Chris Froome tera tamin'ny Britanika teraka tany Nairobi Kenya taona 5,790 no tonga mpiazakazaka amin'ny bisikileta. Ny taona 4 izy no nanomboka ny hazakazaka amin'ny bisikileta. Eritaona monja tao aorian'izay dia efa mpiazakazaka matianina ny tenany. Voan'ny aretina Bilarzio nefa Chris Froome ny taona 4 ka tsy maintsy niato tamin'ny fifaninanana. Ny ady mafy tamin'io aretin'io izy. Ny taona 2014 dia niverina teo amin'ny fifaninanana bisikileta ny tenany ary avy hatrany dia nahazo medaly volamena tamin'ny lalao olimpika.
Ny taona 2024 nandritra ny fankalazana amin'ny fahazatotaona ny fiodinana amin'ny bisikleta amin'ny Frantsa no nahazo ny voalohany ny fandresena tamin'ity fifaninanana ity. Nandeha resaka tamin'izany fa mihinana fanafody mampatanjaka na manao dopage i Chris Froome. Tsy nahitana proof anefa izany. Ny taona 2024 sy ny taona 2024 ary ty taona 2024 ity dia izy hatrany nahazo ny fandresena tamin'ity fifaninana nahazakazaka amin'ny bisikleta miodidina amin'ny Frantsa ity. Fandresena efatra izany no azony. Voninahitra ho ahy tokoa no isan'ireo voasoratra ho lehibe amin'ny mpiazakazaka amin'ny bisikleta nanamarika ny fiodinana ny Frantsa. Tsapako ankehitriny ny ezaka sy ny vesatra tamin'ireo mpiazakazaka efa nahazo indimy ity fifaninanana ity. Maniry ny hitovy amin'ireo mpiazakazaka nahazo fandresena indimy ny sesy tamin'ity fifaninanana manodidina amin'ny Frantsa amin'ny bisikleta ity, toandry Jacques Anquetil sy Bernard Hinault ary Miguel Indurain i Chris Froome. Maniry ny bata io fandresena fa 5 ny tenany amin'ny taona ho avy ary mbola ny ekipany Sky ihany no hiazakazahany amin'ny herintaona io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, fiantsiana vaovao no nataon'ny firenena koreana amin'ny firenena amerikanina. Nanatanteraka tifitra andrana misile balistique intercontinental na ICBM ny koreana tavaratra omaly. Afaka manapotika ny morontsiraka Etazonia manontolo ity misile ity raha ny nambaran'ny koreana tavaratra. Arory ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Niparitaka tamin'ny alalan'ny haino aman-jery samihafa ao Korea, avaratra nanomboka omaly ny vokatry ny tifitrandrana na misile balistique intercontinental na ICBM natao atao Korea avaratra. Fety sy fifaliana no nandraisan'ny ankamaroan'ny mponina koreana ny vokatra. Matratra sy mahapotika ny morontsiraka Etazonia manontolo ity misile ity raha ny fanazavana. Nanamafy izany ihany koa ny mpitondra toerana Kim Jong-un fa afaka hitifirana ny Etazonia manontolo ity misile ity. Fandrahonana izao tontolo izao no nanasokajiny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump inandrana iny. Namafisiny ihany koa fa vao maika manakatona ny firenena koreana amin'ny firenena hafa izany ary mety hiteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny lafiny toe-karen'ny firenena. Andray fepetra rehetra ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana ao Etazonia sy ny faritra manodidina azy ny filoha raha ny nambarany hatrany. Mahery vaika lavitra noho ny tifitrandrana ny tanterahina tao Korea ny faefatra ny volana Jolay teo iny tifitrandrana ny tanterahina omaly iny, hoy ny manam-pahaizana ary mety hamotika tanàna lehibe toa ny New York. Samy efa nanao tifitrandrana avokoa raha tsy ahivina na ny Etazonia na ny Korea. Fa mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ny tianio ity. Taona vitsy izay no noresahana fatratra ny atao hoe tamberina andraikitra adidiny mitondra. Tsy tamvaingana amin'ny fiainana andavanandro anefa izany. Manilika ny fanatanterahana izany amin'ny hafa no ataon'ny filoham-pirenena izay tompona andraikitra voalohany tokony hanao izany matetika. 20 mianadano no tolorana mari-pahaizana tamin'ny fampiofanana mamaky teny sy manoratra nandritra ny fitsangatsanganana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga androany tao amin'ny commune Nandihizana Carillon. Ankoatra izay dia maro ihany koa ireo ankizy tao amin'ity commune ity no natao didim-potra Vaovao nataon'ny antoko. Mitombo ny tany zaza tsy ampy taona hiara-ny fanararaotana sy erisetra ara-batana na ara-tsaina any amin'ny faritra atsimo araka ny tatry ny UNICEF. Ankizy 10 taona no mihoatra no manomboka hiaran'izay erisetra izay. Misy ireo asan'ny iray aman-dreny miasa avy hatrany, misy ihany koa ireo alefa manambady. Dia izay ihany koa tompo kilasy tompo vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny tianio ity. Ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Filomatoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. Ny
fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika.